raha diplômate vahiny no noraisin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lampam-panjakana ny avy loha tamin'ny androny omaly dia nandray ireo mpianatra avy eo anivon'ny kolejy Masinda Joseph Antsirabe kosa ny tenany tamin'ity andro androany ity zon'ireto mpianatra ireto ny ahafantatra ny zava-misy ao amin'ny lapa satria dia amin'ny malagasy rehetra zany hoy ny filoha. Nitsidika ny lampam-panjakana ny avoloha ireo mpianatra avy ao amin'ny kolejy Masinda Joseph Antsirabe androany misy 920 ireo mpianatra avy amin'ny klasy 4e ao amin'ity kolejy ity tonga teny avoloha androany niaraka tamin'ireo mpanabe misy 420. Nitsidika ireo foto-drafitrasa rehetra misy ao amin'ity lapa ity reto mpianatra reto ary nijeroronan-tsara mahakasika ireo tetikasa samyny fitondram-panjakana milohany nandraisan'ny filoham-pirenena Rajonarymampianina azy ireo. Nanambara tamin'izy ireo moa ny filoha fa tsy azy irery akory ity lampam-panjakana ity fa ny vahoaka malagasy ray manontolo ary profon'izany izao fisokafany amin'ny rehetra indrindra amin'ny mpianatra izao. Rehefa apetraka iasan'ny filoha tia, ipetrahan'ny filoha tia, dia anjaran'ny filoha no mikarakara azy, homendrika ny vahoaka, homendrika an'ilay firenena ary izay no tena zava-dehibe. Izany mahatonga ako manokatra azy ho azonareo jerena, ho azon'ny vahoaka izay mangataka jerena. Misy fandaminana nefa dia nareo zany mba anisan'ilay nanambitana satria be dehibe ny teo avy aty raha ohatra ka isanandro sofeny ny olona aty dia gamba tsy afaka miasa ny filoham-pirenena fa misy fandaminana. Nanentana ary naporisika ireo mpianatra tsy hanao ambany zavatra ny fianarana moa ny tenany ary nanantitra ny amin'ny tokony ienoany ireo mpanabe hatrany ihany koa mba ho lasa olom-banona.